de raina ny tompandriamanitra ry havana malala zay mahita sy mandray ahy amty andro androany ity omena voninahitra izy satria afaka mijoro eto anatrianareo aho afaka mijoro afako mitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra ho anareo afatra spesialy izy ity tena afatra spesialy izy ity ka ny afatra entiko androany dia afatra milaza fa magaga Andriamanitra ary tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao na inona zay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra ny riko anefa amty androandroany ity ao anatin'ny fanambarako ny tenin'Andriamanitra dia amangy anao amangy anareo ane ny fanan'Andriamanitra ka hitombo be mihitsy ny finoanareo sy ny fatokinareo an'Andriamanitra ka ahita an'Andriamanitra manao zavatra lehibe am'izay anareo manomboka androany na hoe am'izao volana izao na hoe amty taona de avitsika ity ho ataony aminareo tokoa ane zany ry havana malala ho fanomanatsika ny fo sy ny fanahy aza fa andreny ny tenin'Andriamanitra milaza ny maha Andriamanitra magaga an'Andriamanitra isika mialohan'izay dia andao isika hiaraka anao hira anankiray hiaraka anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalany hira araky nefa teko aminareo moa de hira fanaonay ao am-piangonana izy ity aorina ny hira iarana manao de andao anao vavaka indray isika ka metraka ny zavatra rehetra mba eo ambanin'ny fitarihan'Andriamanitra ka dia rahasoa mirary fahasoavana aorina ny sany rehetrarehetra aorina ny hira tao aorina ny vavaka tao dia ambarako am'izay ny afatra omena ny tompane ny dera ny aja ary ny voninahitra Tsy misy
eny ary tompoko raisitsika ho zava-dehibe zay fanomanantsika ny fontsika sy ny fanantsika andreny tenin'Andriamanitra. Ry mpiainy malala, ry mpiainy malala, mino aho fa nisandreo olona mino ny fisian'Andriamanitra ianao zay mahita sy mandray ahy am'ty ora ity. Marina zany, marina zany. Angamba ihany ko anisandreo olona mpamonjy fotoam-pivavahana ianao, isiky ny fotoanany fampom-pivavahana toy ny reny hoe alahady reny. Mety marina zany ho anareo olona sasany, fa izao nefa fantany napetrako. Mino ve ianao fa Andriamanitra mahagaga tokoa, io Andriamanitra inonao io? Mino ve ianao fa Andriamanitra mahagaga tokoa, io Andriamanitra zay lazainao fa inonao io? De zao ihany koa, efa nany olon'Andriamanitra fahagagana teo amin'ny fiainanao ve ianao? Satria mpivavaka ianao, satria kristianina ianao, satria mpamonjy fampom-pivavahana ianao, efa taona maro. Efa nany olon'Andriamanitra ny fahagagana tokoa ve ianao ho iao? Sa androany ianao vo tena magnetaeta ary mila fantatra ny ahita zany Andriamanitra miasa manao fahagagana zany eo amin'ny fiainanao? Satria misy zavatra ratsy manjoanao am'izao fotoana zao. Eno tsara riavana reto teny vakiko aminareo reto, eno tsara reto teny vakiko aminareo reto, entiko milaza fa Andriamanitra de magaga ary tsy misy zavatra tsy hainatao. Andriamanitra lay nahary an'izao rehetra zao no miteny anty teny vakiko ity. Hoy izy ao amin'ny Jeremia 3:30 de ny 5:20 sy 7:20. Hoy izy, dia tonga tamy Jeremia ny teny Jehova hoe 5:20, indro zao no Jehova Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Indro zao no Jehova Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Andriamanitra tsy to ny miteny an'izany. Mosesy lay natsoan'Andriamanitra ho mpanompony, ho mpiara-miasa aminy ao koa no miteny eto. Mosesy no miteny ity teny ity. Hoy izy amin'ny Exodosy 15:10 de ny 2:1. Hoy izy, arao voasoratra io, Jehova ô, iza moa no tahaka anao am'izay Andriamanitra? Be dehibe ny Andriamanitra lazainy olona fa misy eto ambony tany ety, fa iza no tahaka anao Jehova ô? Iza moa no tahaka anao zay ankalazaina ny fahamasinana, de raina fatahorana ary mpanao fahagagana ianao. Zava-misy tamin'ny andron'ireo apôstôly indray no ambarako amitsika eto androany. Hoy ny Baiboly raha milaza ny maha-Andriamanitra mahagaga an'Andriamanitra izy ao amin'ny Asa Apôstôly 2:20 de ny 2:12 sy 20 no vakitsika. Arao io teny io, ary ny tanam-pôly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Zany hoe tamin'ny alalan'ny tanam-pôly apôstôly zany, tanan'ilay mpanompon'Andriamanitra no nanehoan'Andriamanitra fahagagana maro. 20 ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nety natao amin'ny marary, de sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanaratsy. Tena tsy takatry saina ny maha-Andriamanitra mahagaga n'Andriamanitra mahagaga. Araka ireo teny reo, Andriamanitra mahagaga, ny Andriamanitra tompontsika sy ny Andriamanitra ivavantsika. Andriamanitra mahagaga izy satria tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao, na inona, tsy misy zava-magaga zay tsy hain'Andriamanitra atao. Miasa izy, tsy misy masaka anazy velively. Manao hetsika izy, tsy misy mahatohitra zany mihitsy.
Andriamanitra mahagaga ihany koa izy satria tsy maintsy tanteraka foana, tsy maintsy tanteraka foana ny teny ataony. Zany nge no antony natonga ny anjely Gabriela tam'izany fotoana zany navita ny lohabava hoy izy manao hoe fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Lioka toko voalohany andefa fito amby telopolo io voasoratra io no milaza izany. Ry havana malala, andao sika hijery tantara ao anatin'ny baiboly ho fanamafisana fa Andriamanitra magaga ary Andriamanitra mpanao fagagana, ny Andriamanitra tompontsika sy ny Andriamanitra ivavantsika. Tiako matsy ianareo zay mahita sy mandray ahy amy ty androandroany ity, tena tsapa mivaingana fa tena magaga Andriamanitra, tena mpanao fagagana Andriamanitra ary tsy misy tsy anatao. Ny tiako amara am'zany ny impossible amitsika olombelona de azon'Andriamanitra atao possible. Zay ny tena tiako ambara. Hojerena zany tantara zany ahafatika manorona ny finoantsika ao amin'Andriamanitra. Andao vakina azy ny voalazan'ny Genesis toko 20 de vakina manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 15. Samy manaraka tsara fa lava le voasoratra. Aroa izy telo lahy tamin'ny Abrahama. Ay Sara vadinao, aroa kosa izy. Indro ao anday izy. Aroa izy iverina aminao tokoa ao raha fotoana toy zao. Ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandreny zany teo ambaravarany zay teo ivoniny teny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka lalosy fahaterana. Ary efa nitsary tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara de niome anakapoka nanao hoe moa mbola anana afaliana ihany va aho rehefa tratranitra toy zao sady efa antitra koa tompoky lahy. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, nahoana no niome Sara ka nanao hoe iteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao 17 sy 15. Fa moa misy avy magaga zay tsy hain'i Jehova va amin'ny fotoan'andro raha avy fotoana toy zao de iverina aminao ao. Ary Sara anana zazalahy de nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy nome aho tsy akory fa olany teny taminy, olany teny tsia fa nome mihitsy ianao. Ry havana malala, anisan'ireo olona naniry ny azo taranaka i Abrahama sy Sara vadiny tam'izany fotoana zany. Tena nirehitra mihitsy mifaniriny ny anana taranaka. De rena moa ny tompo fa noefain'Andriamanitra ny faniriny izy mivady tamin'ny fotoan'andro hitan'Andriamanitra hoe mety anatanterana ny faniriny. De hoy aho aminareo zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao, mivavaka ho anareo aho androany ary mitsodrano anareo ihany koa mba hoefain'Andriamanitra aminareo am'ty taona ity, hoefain'Andriamanitra aminareo ihany koa am'ty taona ity ny fanirinareo rehetra hatramin'izay. Miteny anjany aminareo mantsy aho satria ato amiko ny finoana, ato amiko ny finoana ale teny faminanina zay nampitonain'Andriamanitra ny Isaia mpaminany. Isaia toko 7:2 milaza hoy Andriamanitra, ho toaviko ny teny ataon'ny mpanompoko, ho toaviko ny teny atao mpanompoko, ho tanterako ro saina, omeko ny hirako na omeko ny mpanompoko. De zay matonga tsy misalasala mitena aminareo hoe ivavako anareo aho, tena ivavako anareo aho mba ho tanteran'Andriamanitra fanirinareo zay nirinareo hatramin'izay fa tsy tanteraka ho tanterahany am'ty taona tiavitsika ity. Iverenana indray ny tantaran'i Abrahama sy Sara. Ndray andro azy nisehoan'Andriamanitra i Abrahama tamin'ny alalany lehilahy anankitelo. Nisehoan'Andriamanitra i Abrahama. De zao ny teny nataon'Andriamanitra
tamin'ny alalandreo telo lahy ireo. Eo amin'ny adiny fafolo andovaka itsika ny Genesis toko vavalambe folo. Ary hoy izy, iverina aminao tokoa ao raha vao taona toy izao, arindro anana zazalahy sara vadinao. Iverina eto aminao ao i Andriamanitra amin'ny taona tahako zao. De isara vadinao io anana zazalahy, iteraka zazalahy amin'ny alalanao. Raha vao nandray zany Sara de taitra be sady gaga, taitra be sady gaga hoy eo. Teo ambaravarana trano nisy azy izy tamin'izay fotoana zay, ary eny tsara mihitsy ny tenin'ilay teo lahy tamin'ny Abrahama. Taitra be sady gaga izy, satria nahoana? Satria efa antitra be i Abrahama vadiny, ary izy Sara kosa efa tsatra tamin'ny fomba mbehivavy. Ama olombelany olombelona tsy possible intsony hoe mbola hiteraka izy mivady, satria efa mananika ny 100 taona i Abrahama ary efa mananika 90 taona Sara tam'izany fotoana zany. Ataoko efa kitsika ny 1:24 sy 2:20 hoe ary Abrahama sy Sara de samy efa zokiolona ka nandroso fanterana ary efa tsatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. 2:20 ary Sara de nome anakapo ka nanao hoe moa mbola anana faliana ihany vao rehefa tratranitra toy zao sady efa antitra koa itompoko lahy. Zay ny voasoratra. Ry mpiainy malalo, ry mpiainy malalo, misy tokoa nge am'ireo teny nolazain'Andriamanitra voasoratra ato anaty ty baiboly ity, no teny sarotra inona, sarotra ny inona ho tanteraka raha amin'ny maha olombelona ny olombelona. Zany no antony natonga ny Sara rehefa nandray izy fa amin'ny taona ho avy tahaka zao dia hitoejaza izy ary hiteraka zazalahy, de nome izy raha nandray ny teny nataon'izy teo lahy. Ary zao mihitsy ny teny nataony Sara tam'izany, mbola anana faliana ihany va aho am'izao taonako izao, am'izao zaho efa antitra izao, mbola anana faliana ihany vi eo. Satria hoy aho hoe misy am'ireo teny nataon'Andriamanitra voasoratra anaty ty baiboly ity no sarotra inona hoe ho tanteraka ve zany, ho tanteraka ve zany, ho tanteraka roviny. Misy ihany koa am'ireo toriteny soreteny avotsitra mpanompon'Andriamanitra, ary misy ihany koa am'ireo tsodrano ataony mpanompon'Andriamanitra no sarotra inona ihany koa ny fahatanterahana. Teny atao mpanompon'Andriamanitra ho fampahirezana any fotsy ve zany teny zany, sady ho tanteraka de amin'ny fomba manao ahoana, amin'ny fomba manao ahoana, ohatrany zavatra impossible. Zany no antony natonga an'ilay lehilahy boka namana no anarana boka ity lehilahy ity. De rehefa nandray izy fa ao amin'ny tany Israely ao misy lehilahin'Andriamanitra anankiray mahay manasitrana ny apokana, de niainga tany amin'ny tanàna misy azy izy sy ny délégationna maromaro mba nde iona amin'io lehilahin'Andriamanitra io. Elisa moa no anaran'ilay lehilahin'Andriamanitra zay eniny hoe mahay manasitrana ny apokana. Ka rehefa tafoana tamin'ny Elisa ity lehilahy namana boka ity, de olona mpanompon'Andriamanitra, olona lehilahin'Andriamanitra, mandihana ianao misitrika amin'io rano Jordana io, mandihana ianao misitriky pito amin'io rano Jordana io. Zay ny tena lehilahin'Andriamanitra. Fa tsy nety izy e, tsy nety izy. Zay le lazaiko aminareo hoe misy fotoana na itoriteny na io tena vototsay mpanompon'Andriamanitra io na itsodrana taona io, ohatrany hoe sarotra inona zany ny fantanterahana. Ena de efa laza vaovao mafaly tam'ty lehilahy namana boka ity azy, lay lehilahin'Andriamanitra Elisa no anarana, hoe ho sitrana nge anao raha misitrika ao e, hiala nge ny aretina boka aminao raha misitrika ao e, de mbola tsy nety ihany izy. Andao nge vakitsika ny voalaza atao mpanjaka faharotoko 15
vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny, de vakina manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 12. Ary de nandeha namana ny tondra soavaliny sy kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona taminy any nilaza hoe mandehana mandro impito ho Jordana de ody aminao ndray nofinao ka dio ianao. Adio 12. Fa tesy namana de lasaka nanao hoe indro nataoko fa ivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovah Andriamaniny sady alevaevan'ny tanany eo ambonin'ny aretana ka asitrana boka. Tsy tsara no ranon'ny Israely rehetra va abana sy faripary hoy ny Damaskosy tsy mahazo mandro ao am'reva ao ka dio de niodina izy ka lasa katezerana. Satria zay le nambarako hoe misy fotoana sarotry inona teny nitoroteny na tena votry ny mpalompon'Andriamanitra, sarotry inona fatiatarany jodrana tao mpalompon'Andriamanitra kanefa mo sarotra izy aminao fa Andriamanitra ke ny miasa. Andriamanitra ke ny miasa. Izy no mpanaratanteraka fahagagana, izy no mpanamarina ny teny zay naloky ny vavany, ary izy ihany koa mpanamarina ny teny zay naloky ny vavany mpalompon'Andriamanitra. De raina ny tompo enondray ny teniko mikasany amin'ny Abrahama sy Sara ndray ity resako ity. Marina am'ireo teny nataony Andriamanitra tompoko, tsy mba mivadika amin'ny teny naloky ny vavany zany mihitsy io Andriamanitra lazaiko aminareo hoe Andriamanitra magaga ary Andriamanitra mahay zavatra rehetra io. Zany no antony natoka amin'ny Baiboly nilaza hoe Andriamanitra tsy mba olombelona kandaingy na zanak'olombelona kanenina. Moa efa nilaza vaisika tsy efainy boky Nomeritiko 7:20 no manambary zany. Tena magaga Andriamanitra riavana sady mpanao fahagagana. Nierina tokoa ny taona, nierina tokoa ny taona ny toejazy Sara ary de niteraka zazalahy arabaky teny izy. Andonge vakitsika ndray ny Baiboly Genesis 20 andiny 17 ka hatramin'ny 15 ary ao voasoratra ary Jehova tamin'ny Abrahama nahoana no nome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa vao kanefa izao efa antitra izao. Fa moa misy zava-magaga zay tsy hain'i Jehova va, fa maninona no miome Sara vadinao? Nga mieritreritra izy fa tsy Andriamanitra ao. Moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Amin'ny fotoana andro raha vao taona toy izao de hiverina aminao ao ary Sara anina zazalahy. De nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy nome aho tsy akory fa ola ny teny tsia fa niome mihitsy ianao. De fakitsika ndray ny Genesis 20 manomboka amin'ny 1. Ary Jehova namangy any Sara araka ilay efa nolazainy, ary de natao Jehova tamin'ny Sara araka ilay efa noteneniny. Dia nanananaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama rehefa antitra izy tamin'ny fotoana zay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany zay teraka le nateraka Sara taminy de nataony Abrahama hoe Isaka. De raina ny tompo ny anentanako anareo riavana malala de zao manana finoana fa Andriamanitra magaga sy mpanao fahagagana, ny Andriamanitra tompontsika sy ny Andriamanitra zay ivavahantsika. Ekeo ny taridalana ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ity Baiboly ity. Ato izy no miteny amintsika, ato izy no mitarika antsika hoe ty lalana, ty andianana, ty lalana, ty andianana. Ekeo zany taridalana izany. Ohatra am'ireo taridalana lazain'Andriamanitra ato anaty Baiboly ity, ahafahan'Andriamanitra manohetsika lehibe mampiseho ny maha-Andriamanitra mahagaga azy eo amin'ny fiainanao, ahafahan'Andriamanitra maneho fahaina atao avokoa zavatra rehetra de ity. Ekeo Jesosy Kristy zanaka lay tokan'Andriamanitra, fa izy no Mesia nataon'Andriamanitra amonjy ny olombelona rehetra eto ambony tany ity, natao amonjy ny olombelona amin'ny lafiny zavatra rehetra. Ekeo amin'ny fonao zany, ekeo amin'ny fonao zany. Ekeo Jesosy Kristy fa izy no nataon'Andriamanitra lalana, nataon'Andriamanitra lalana ahafahan'Andriamanitra mitondra fahagagana eo amin'ny fiainana manokana. Efa laza zany mihitsy ke Jesosy. O Jesosy
izao ny lalana sy famarinana ary fiainana io jaona toko fahinambe folo andy fahenina jaona toko faefitra ambe folo andy fahenina zao ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany am'ray raha tsy amin'ny alalako Jesosy ary ny ray raha tiany eo zatra lehibe amin'ny fiainanareo olombelona tsy afaka manao na inona iny izy raha tsy amin'ny alalako zay matoka amin'ny teny hoe ekeo fa Jesosy no nataon'Andriamanitra lalana ahafan'Andriamanitra mitondra fahagagana eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona ary raiso Jesosy io raiso izy hitra ao anatinao raiso izy ka ome toerana eo amin'ny fiainanao ahafan'Andriamanitra manao zavatra lehibe sy magaga eo aminao ny vavanao mihitsy mila misokatra mila miteny hoe Jesosy midira atao anatiko anao Jesosy mila monina atao anatiko anao efa nomen'Andriamanitra atsika nge Jesosy ho mariky ny fitiavana atsika e satria tianao zavatra lehibe eo fiainatsika izy e tsy efa hainao ve ny volaza jaona toko fatelo andy faina amby folo fa toy zao no tiavan'Andriamanitra reo tontolo zao toy zao no tiavan'Andriamanitra anao manokana nomeny zanalay tokana nomen'Andriamanitra anao zanalay tokana nomen'Andriamanitra anao zanalay tokana ary natolotra Andriamanitra maty teo ambony azo fijaliana nalatsatra teo ambony azo fijaliana satria misy tanjona lehibe tian'Andriamanitra otratrarina eo amin'ny fiainanao efa niran'Andriamanitra ihany koa Jesosy Kristy ka dia mitsanga no mbaravara fonao izandroany mandodona varavara fonao izandroany satria niran'Andriamanitra mba hiditra ao anatinao izandroany satria araka nambarako taminareo teo hoe tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao mihitsy na de fa tery de tery ary Andriamanitra nitondra famonjeny hitondra fahagagana ny amany olana fiainanao ny anasitrana anao tsy afaka manao na inona izy raha tsy efa tafiditra ao anatinao Jesosy zay ny apokalipsy toko fatelo andy faharoapolo o Jesosy indro fampitsakana mbaravaranao ka mandondona raha misy aminareo ny any feko ka voainareo varavarana de hiditra ka mampandrosoainareo de hiditra ao anatinareo ao hiara sakafo aminareo ao zaho ao aminareo ianareo ato amiko de rehefa tavarosa am'izay dikan'izay tsika de azo adiko fa dia hoavy Andriamanitra ray o Jesosy aneo ny Andriamanitra magaga azy eo amin'ny fiainanareo ka de hoy aho amin'ny mampanopin'Andriamanitra raisy Jesosy ampidiro anatinao izy ome toerana ao anatinao izy aleo vavaka ho anareo mantsy ao milony maranaky ny fotoana ivavaka ho anareo ao de anareo zay matsapy hoe misy olana ka mila fahagagana ivavaka ho anareo ao de anareo zay matsapy hoe marary ka mila fanasitrana magaga ivavaka ho anareo ao de anareo zay mangetaheta fatratra hoe mba tiako lahy ho tanterahankamiko zao faniriko lehibe zao impossible le izy amy maha olombelona fa ivavako anareo ao mba ho ataon'Andriamanitra possible le izy ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any am'izao fotoana zao ary a andeotsika hiaraka ihira indray hiaraka hideran'Andriamanitra indray de rehefa aveo a de ho toizako ny fanamafisana fa Andriamanitra lehibe sady magaga ny Andriamanitra zay tompontsika sy ivavantsika ary tonga ankehitriny fotoana de aneo an'izany eo fiainanao izy am'izao taona de avitsika izao zay ny anto matoka anao mandre azo afatra entiko izao ka dia ndao are hiaraka anao hira isika ho voninahitr'Andriamanitra irery any samy tain'Andriamanitra tompoko Tu es rempli de gloire, tu es rempli de beauté, de grandeur. Mitafy hazavana ianao, ny fahazavanao dia mandroka ny aizina rehetra, dia ny feonao fotsiny dia lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Ka iry zay androany hoe lehibe ianao Jesosy a ilaza hoe lehibe ianao, ilaza hoe lehibe, lehibe
saintsainay mihitsy zany androany ianao lay alfa lay oméga tsy nisy namorona anao lanitra seza fiandriananao tany fitoeran-tongotrao noho zany izaho ihika amin'ny feona rehetrarehetra androany fa tena lehibe tokoa ianao lay telo zahira tsy takatry ny sainay ane zany Jesosy mety hoe lazainay foana rehefa tena saintsainay dia endriny tena lehibe tokoa zanako Jizy lehibe iana Alleluia Sina hoe lehibe ny tompo ia dia isaorantsika zay fotoana foy nafantsika niaraka nanao hira fiderana any Andriamanitra izay tsara ny mihira ho any Andriamanitra riavana otoizako ny fanamafisana fa Andriamanitra magaga mpanao fagagana tsy haina tao zany io Andriamanitra zetipotsika sy vavantsika lay antsony baiboly hoe rainy Jesosy Kristy ary ankehitriny raintsika ihany koa io Andriamanitra io rehefa nampandrosan'i Jesosy ato anatsika isika raha mpamaky baiboly anao de mahita fa lay Andriamanitra lay magaga dia Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Jesosy no zanak'Andriamanitra ary raintsika ihany koa izy no Jesosy zay fa mitoetra ato anatsika samba raketsika riavana tena fahasoavana lehibe nge zany ambarako aminareo zany ny devoly favalin'Andriamanitra sady favalitsika zanak'olombelona no miezaka mangelina ny saina sy ny eritreretintsika manozokozona ny finoantsika manrirarira fa tsy zany io Andriamanitra io ary tsy zany toerana misy atsika fa mijoroa anao araky zao afatra netiko zao fa magaga ny Andriamantsika ary izy ny rainao ianao kosa zanany de ho ia hoe ijery tantary raindray isika etiko milaza fa magaga Andriamanitra sady mpanao fagagana ary tsy misy tsy anatao atao amaky baiboly isika atao marika toko faefatra marika toko faefatra andininy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby efapolo to zao ny voasoratra marika toko fadimy amby telopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny
marika toko efatra safady andimy fa 10 ary ao tsara voasoratra io a ary andro zay ihany rehefa rivany andro de hozy taminy andeha sika hita eo ny apita ary rehefa nampidiny mpiana ny vahoaka de niteny tamin'io de nieta tamin'io sambo kely io tam'izao ihany Jesosy ary nisy sambo sasany koa niaraka taminy ary nisy tafiotra mahery ary nianjerezerany ny alin-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano ary Jesosy natory teo ambodiny sambo kely tambony ondana ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninanao va zao fa tesanay zao 10 ary nifody Jesosy de niteny mafindrivotra sady nilaza tamy ranomasina hoe mangina mitsara ary de nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro ary hoy izy taminy nahoana ny saritahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina zany manaiky azy araky io tantara io tamin'ny alalany teny naloky ny vavany Jesosy no netiny Jesosy nampitsahatra ny tafiotra mahery sy netiny Jesosy nampitony ny onja ny ranomasina zay nanonja be ka de hoy baiboly hoe avitra somatsara ny mpianatra tam'izany fotoana zany toy zao no zavanisy ray andro tapa-kevitra Jesosy fa hiala teo amin'ny toerana zay nanaovandry zareo asan'Andriamanitra de hoy izy tam'ire mpianatra andeha isika hoeny apita hiala eto isika de hoeny apita fa eny isika nohy anoy ny asa zay nandrandray antsika de eno ny mpianatra bravo voniny izay hiaraka aminao Jesosy lakana zany no andialatsika eno ny tompo iondrana amin'ny alalany lakana isika hoeny apita de rehefa nandeha reto mpianatra reto de tena eniky ny afaliana eniky ny aravona Jesosy kosa tamin'io niala sasatra natory tao anaty lakana de tao anaty lakana misy ondana fahafantarako azy zany lakana lehibe izy io lakana lehibe ary misy toerana afana matoritory afana maka haina de ravoravo sy eniky ny afaliana mpianatra normal ange zany satria ny fiainan'ny olona miaraka am' Jesosy dia toko zay mihitsy nitsapany na de misy ary ny olana na de misy ary ny ady na de misy ary zavatra sarotra tokony tsapany foana hoe misy afaliana ao anaty ao misy fanantenana ny hoavitra foana ao anaty ao de kanjo tsy nahaposiny reto mpianatra tompoko rehefa tonga tena ampovoany tena nivo reto mpianatra de nitsokany ny rivotra ary miamafy ary tamy farany tena tsoka mafy de mafy ny rivotra de ambony zany nanonja ny ranomasina nanonja farany zay mafy ny ranomasina tsy mbola fahitandry Petera sy ry Jona ary Jakoba za zavatra any satria zareo moa mpanarato amin'ny toerana io fa tamin'io ndre mandeha io de ozy zareo tena tsy mbola nisy tahaky zany ary tantarain'ny baiboly tsy nanantena novelona intsony reto mpianatra hoe tena mafy ty olana ity mafy ty ady atrentsika ity zay zany zavanisy de tamy farany moa de lasa zareo nakao am'le toerana natoriny Jesosy nakany Jesosy aina mpampianatra mifoaza ianao lozy mitsoka mafy ny rivotra manonja mafy ny ranomasina tena fa hoileletika isika de miala atao amin'ny toerana io Jesosy de nitsangana de hoy ny baiboly hoe no teneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina hoy izy mangina mitsara miaraka tavava amin'ny teny tratra ny tafiotra ary tony de tony ny ranomasina tam'izay fotoana zay de hoy baiboly lay novakina teo gaga reto mpianatra gaga reto apôstôly fa iza moa ity lehilahy miaraka amitsika ity ny afantarantsika azy mpampianatra fotsiny fa iza moa izy no eken'ny zavaboarin'Andriamanitra teny hoe manaiky azy ny rivotra manaiky azy nonja ny ranomasina gaga zareo talanjo amy zareo de hoy Jesosy tam'ireo mpianatra de tsy mbola mahafantatra avy ianareo tsy manam-pinoana ave ianareo fa maninony ianareo saritahotra gaga re mpianatra tam'izany fotoana zany
tatak'izay zany fandeny tantara gaga reo mpianatra reo apôstôly tam'izany satria tsy nampozindry zareo ho mavita zavatra mahagaga ary mahavoavaolana Jesosy Kristy. Gaga ry zareo mpianatra hoy satria tsy nampoziny izy ireo ho mavita zavatra mahagaga sy mahavoavaolana Jesosy Kristy. Tanareo voalaza amin'ny 10:50 io voasoratra io marika 7 ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy iny. Ry havana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy sambatsika raha tena manana Jesosy satria nahoana satria Jesosy de mavita zavatra mahagaga tahaka ny Andriamanitra raina ary mavita mamaolana tahaka ny Andriamanitra raina. Raha manana Jesosy ao anatinao zany ianao, manana Jesosy mona ao anatinao zany ianao, de mahazo manana tena be mihitsy fa dia ahita zavatra mahagaga, ahita zavatra mahatalanjona ho famonjenanao ianao. Ry mpiany malala araka zany tantara zany dia tanteraka ankehitriny marina fa Andriamanitra mahagaga lay Andriamanitra zay tompontsika sy Andriamanitra zay ivavatsika ary mahagaga tahaka n'Andriamanitra rainy lay nambarako teo Jesosy Kristy zanany. Noho zany aza matahotra intsony ianao manoloana andreo olana, manoloana andreo ady, manoloana andreo zavatra sarotra zay mitrango amin'ny fiainanao ankehitriny. Ekena tao anaty taona vitsivitsy efa nanao zay azo ataonao mba hanohatra an'le olana, anafoana fisen'le ady, hiala am'le zavatra sarotra fa indrisy fa teo ihany teo mihamafy ary mifatsapanao le zavatra mitrango amin'ny fiainanao. De hoy iaho hoe aza matahotra intsony ianao, aza matahotra intsony ianao satria raha tena mihinanao fa Jesosy no zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity, ary raha tena efa manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao, ry havanao azo antoka fa tena hitratsetra ao fiainanao Andriamanitra ary de amonjy anao izy. No Jesosy ao anatinao de hitratsetra ao fiainanao Andriamanitra ary amonjy anao izy. Enina de Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra azy no izy ao anatinao de hijoro izy amonjy anao malona ny olana, malona ny ady, malona zavatra sarotra izy. Tandremo tandremo zao miteko aminareo azo atao isam-piangona fotsiny ihany ianao zay mahita sy mandray ahy am'izao ry zao. Azo atao isan'ny kristiana anarana fotsiny anao ka eny miandronao misy etiketo hoe kristianinao, olon'Andriamanitra ao, mpivavaka ao, aoka tsy ho am'izany intsony mombanao fa aoka ho ao aminao isan'andro ny finoana, de ny finoana an'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tsy efa ianao ve ny voalaza boky ny Hebreo 12:9 zao voasoratra arao tsara io teny io fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra, fa zay manatona an'Andriamanitra zay nandray a Jesosy Kristy de tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fisin'Andriamanitra ianao ary ambony zany tsy maintsy mino fa mpahamaly soa ho an'le olona zay mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Ry havanao fa mihitsike ny fiainan'ny olona manana finoana ary hafa toy zany akeo ny mety ho fefaran'ny fiainany. Tena hafa mihitsy misy zavatra tsy takatra sain'olombelona tena ho ataon'Andriamanitra am'le olona ho famonjena azy, ho famonjena ny fomba mahagaga. Eno ke ty fijorona vavolombelona ataoko aminareo ity ndre mandeha nisy rem-pianakaviana anankiray, dokotera io rem-pianakaviana io, mahafantatra anay io rem-pianakaviana io ary mahafantatra ny fiangonana tandremanay akio io rem-pianakaviana io.
de toy ny olombelona rehetra moa nandalovana aretina ity dokotera ity narary izy de normal mitsabony tenany izy satria dokotera ninona fanafody saza le retina nazo azy izy satria dokotera fa tsy sitrana mihitsy izy tsy sitrana mihitsy izy e de farany nanatona namany izy nakatorevitra hoe ao nanataoko fa zao ny fisehon'ny aretina eo amiko inona tokony ataoko raha ny fahazahoanareo azy inona ny fanafody meko oa omenareo a satria fa ninana zao a efa nanao zao a efa nanao zao a de nitsabo azy reo namany fa dia tsy sitrana mihitsy izy fa miagiravy ny aretina ary tamin'ny farany azy de olo reo namany tantarain'le dokotera tamiko hoe tsy hitako tsony kia zay azoko atao anao zay azoko atao andry fa efa nataony daolo zay azo natao rehetra fa tsy sitrana ianao ary zao no tena mahalala kokoa tena fisehon'ny aretina mahalala kokoa ny fanafodiko nampiasainao fa de zay e tsy sitrana mihitsy izy ary miaratsy fisehon'ny aretina efa reraky izy tam'zany fa tena mahe ary tsy mazaka teny fa raha mamonjy hoe amonjy toalety azy de tatanina vo tonga any am'ilay toalety ovonjeny izy de ny ray andro izy zay nataoko hoe Andriamanitra ty tompoko tena manana fotoanany aby tena manana ny lerany izy engany ka zao ny fotoanan'Andriamanitra ho anao na hoe leran'Andriamanitra ho anao de tapakevitra tapoka teo ity dokotera ity andao aozy izy ao eto mamonjy fotoam-pivavahana ataony mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe Randrany Avravelo oeto ana ozy izy fa mino aozy izy fa any no asitrana de normal moa tsy nisy netiny tondra ny vady aman-janana ory mama aninonany ianao arosa be tahaka an'io reraka be tahaka an'io de zahay ve de hitondranao hoany am'zany toerana zany na de te hivavaka azy anao oeto ana zareo a niangabo oeto ana zareo fa anno avovontia ny tao anatiny amin'io zay tsy hainy reto vady aman-janana fa nisy finoana lehibe fa ny famonjena ny fotoam-pivavahana zay ataona io no amonjen'Andriamanitra azy tao anatin'le finoana fa reto vady aman-janana tsy manana zany finoana zany de tsy nety mihitsy vady aman-janany tena tsy nety mihitsy farany zao nitenyle dokotera vehivavy izy io de niteneny le mpiasa tao aminy ndanako ataxi aozy izy oetoa tsika sindry niaraka makany de naka taxi le mpanampy de lasa zareo tsisy nateny tao an-trano tena mahafilony enika efa hita fa efa grave be mahazo azy de mbola be toiky ande monjy fivavahana amin'io fiangonan'io de lasa ary izy miaraka tamy taxi tsisy nanaraka vady aman-janana fa le mpanampy nitondra azy de tonga atao am-piangonana izy akory riavana zavamagaga fa notantarainy tamiko ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tao fiainana zao izy izy tao anatin'le fotoam-pivavahana natao de tao anatin'le hira de eniko fa misy zavatra miala ao anatiko ao de toiziko ihany ozy izy a ny hira iarana tamin'ny olona tamy farany aozy izy tonga de niko sitrana de teneko le mpanampy ortia sitrana ozy izy sitrana satria iny lohany iny efa tsy zakany fa miondrika ohatry zao tsy any mampitraka ny lohany izy ipilaka ombomba eo eny marary sy manataina fa de vetivety teo to anatin'ilay hira natao de tsy heniny hoe olona marary izy zay natokazany tena tam'le mpanampy azy hoe ortia sitrana ozy izy sitrana de sitrany dokotera sitrana ozy izy e de rehefa ndrava fotoana indro fa olona sitrana salama tomady tsara no nyrava miala tao am-piangonana na de nody izy le mpanampy azy de efa maravarana ony re vady aman-jana miandryandro hoe tena hitalozotsika tena hidirana loza ny tranotsika asa zay manjony eny any de fa nielekeleko antrareo hoe ianareo tsy mety manaraka azy indry izy voaka taxi olona forma tsara matanjaka tsara tsy maninona gaga reto vady aman-janany hoe
tena sitraneny tena sitraneny ary mandraka teny androany tsy niverina tamin'ny itsony io aretina saiky na afaty azy io voaingana gabany voatapabolana zay tafahoana izahay totoko tam-piangonana de fampiresaka teo zay miana ta fa tena resy lahatra izy hoe magaga Andriamanitra tsy misy ava-magaga tsy ain'Andriamanitra tao magaga Andriamanitra ry avanao zany rehetrarehetra no tantarako taminao eo voalohany aloha tantarany Abrahama sy Sara zay nanehoan'Andriamanitra fakakala lehibe tsy misy toy zany fa ny impossible de toka possible satria Andriamanitra le efa niteny de takizany akoa tantaran'ilay lehilahy boka namana no anarana narary ny apokana aminy tsy possible ny hoe isika anaty rano Jordany de ho sitrana kanefa rehefa nakatoavana le teny fa tsy hovakitsika moa le tantara fa rehefa nakatoavina le teny le mpanompon'Andriamanitra de niasa Andriamanitra nanamarina teny aloka vava le mpanompon'Andriamanitra nanamarina teny nataony Elisa vita ny fisitrana ato anatin'ny rano Jordany de sitrana le lehilahy raha vakitsika moa ny baiboly de mahita anao hoe ary ny nofony indray de miverina tahaky ny azazakely zany hoe verina atao am'le tena nofo vatana tena tomady salama tena salama magaga ny Andriamanitra etopotsika sy vavantsika ary taky zany akeo lay no tantarako taminareo mikasiany am'ilay tafiotra namelo mafy ny lakana sy ny onjan-dranomasina zay saika namadika ny lakana rehefa niteneny Jesosy tamin'ny teny ray mbava de nitsatra ny tafiotra toy ny ranomasina ny onjan-dranomasina zany tratrehetra zany rehefa de manambara hoe magaga ny Andriamanitsika engany ka amty androandroany ity alao zavatra lehibe sy magaga ho fiainanareo Andriamanitra alao zavatra matalanjona ho fiainanareo Andriamanitra hivavako anareo am'izao fotoana zao teny hivavako anareo ao de rehefa aveo eno indray ny filazana zay ho ataoko aminareo raha marary anao apetrao fatra misy marary anao tanana raha manana olana ianao apetrao fonao tanana raha afaka mandoalika moa ianao tena mety be satria zany voalaza baiboly mandoly mihitsy anao ary manana finoana fa amin'ny alalany vavaka ataoko dia isy fetrekana aminao za vavaka zany ka aleo zava-magaga aminao Andriamanitra hivavaka resika tompo Andriamanitra tsy to Andriamanitra lay izy atrizay ka ho mandrakizay misaotra anao aho ny amin'ny afatra netiko teo manambarany am' Jesosy Kristy hoe zanak'Andriamanitra magaga izy manambara ihany ko ny aminao Andriamanitra tsy to lainara zao rehetra zao hoe anao de Andriamanitra magaga ary tsy misy tsy anao atao ary manambara fa miasa amin'ny alalan'ny mpanomponao ihany ko ianao maneno Andriamanitra magaga anao tompo mamindra-fo amin'ny olona rehetra zay nandre ny afatra netiko teto anao mamindra-fo amin'ny tsirara iavy anao satria efa natolo-trano natao sorona teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy zanakao efa nataonao maty nalatsa dra teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy zanakao ko ankehitriny ho voavonjy amin'ny fomba magagany ny tsirara iavy reo zay manana olana ho vonjena amin'ny fomba magagany izy anehoanao fagagana reo zay marary ho sitranyana fanasitrana surnaturelany no tsapany tsirara iavy iala ny aretina trany atapindoka trany apalady iala ny aretina ao anatin'ny kibony ao anatin'ny taovany ao ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy rehefa namafarofy mandidina amin'ny anaran'i Jesosy ao miala amin'ireo olona marary sitrana izy am'izao olo izao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy iny ary nivavaka aminao aho mba hoefainao ny faniriny zay tsy tanteraka teo aminy antaona maro hoefainao am'ty taon'ity zany Andriamanitra ô teny efa naloka vavanao anatin'ny baiboly zany fa manefa niry zay matahotra anao ianao ka de ho tanteraka zany misy sotranao Andriamanitra fa manomboka androany de hitondra andre olona zay nandreny azo afaty zao ho amin'ny fiainana magaga ianao ho fiderananao fa mezam-boninahitry ny anaranao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ny atolotra ho an'Andriamanitra resy zanaka misaotra tompo halleloia amen ny voninahitra ny de ho an'Andriamanitra irery any tompoko ny filazana de tako zao manasa anareo zahay fiangonana refy androndrakely eto Antananarivo moa zany no misy anay manasa anareo zahay raha possible indrindra fo anareo eto Antananarivo sy manodidina
tongava tompoko mamonjy ny fampivavahana zay ataonay tsapako fa tena mitany zany fampivavahana ataonay zany Andriamanitra olona maro rehefa nandray fahasoavana rehefa namonjy ny fampivavahana izy io voasoratra io ny fandaram-potoana na hiditra amin'ny enin'ora ianao na amin'ny 7 ora maraina na amin'ny 10 ora maraina na amin'ny 12 ora atoandro na amin'ny 2 ora tolakandro zay mety aminao na novojianao tongava tompoko fa efa nanokana fotoana amonjenanao Andriamanitra efa nanokana fotoana amonjenanao ao fomba lehibe tsy takatra sain'Andriamanitra io moa ny telefôna na fanareo mifandray amiko afaka miantso ainareo rehefa tsy azonareo ao alefaso SMS ny zavatra tianareo tena mambavaka de apetrao ao ny anaranareo sy ny toerana misy anareo zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka de nivoninahitra ho an'Andriamanitra irery any mametraka ny mandra-piona manao velomanareo amin'ny manaraka indray tompoko ao